hevitra androany ary tsy janona androany ihany a fa mandrapahavita ny eritreritrintsika tsiraray avy izay tokony asoany ity fireneny ity. Ny anjara fitenenako dia ny fisaorana voalohany indrindra nareo namaly antso. Tsy nisy fampilazana tamin'ny Hainao Manjery, tsy nisy fampilazana tamin'ny gazety, fa ny fampiantso itsika ohatran'ny onana tamin'ny 9 Jolay teo dia tonga ianareo. Raha 700 tsika na 800 teo eo tamin'ny 9 Jolay, efa ny ohatran'ny 3,000 mahery tsika androany ka dia makasitraka makatelina amin'ny fatoravanareo marobe. Misaotra ihany koa andreo namana izay nasaina antoko politika, olon-tsotra, olombe na avy eto Antananarivo na avy any amin'ny faritra na maly fiantsona. Misaotra fa niporofonareo androany fa mitovy hevitra, mitovy tanjona ny malagasy dia nitsara nyity fitondrany ity amin'ny faran'izay fotoana aingana indrindra ka dia manomboka amin'ny herinandro ambony avondrotsika ny hery, anasoratsika ny hery. Tsy hipetraka itsony itsika, hotohizatsika ny tolona satria efa mizaka ny tsirariny ny vahoaka malagasy. Voatanisa teo daholo ny zavatra mahazo atsika. Ny farany nampiainana atsika dia hitatsika ny valin'ny fanadinana teo. Nijaly nihinana vary tapakibo ny vahoaka malagasy, ny ray aman-dreny nampianajanaka, niaritra ny mpanabe kanefa reny ny vokany satria sahirana na ny mpanabe na ny ray aman-dreny ary mazava ho azy sahirana ho azy ny zanaka tsy nahavita ny fianarana ka reny ny valim-panadinana. Ka hoy zay hoe eo anatin'ny fisaorana ihany a, misaotra anao zay Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, niezaky ianao nandritra ny roa taona sy tapany fa hitany besiny maro fa tsy mety ka dia manajatena re tompoko miala am'izay fa zay ny andrasan'ny vahoaka malagasy aminao sy ny firongonao. Milaza ianareo fa tsy manara-dalàna ny vahoaka malagasy. Milaza indraindray misy namana mpitandro filaminana milaza fa ampiatra ny lalàna, ampiaro amindreo nangalatra ny volam-panjakana sy nanotokodina ny volam-panjakana aloha zany lalàna zany dia ho hitany besiny maro fa tena miaro ny lalàna marina sy ny ara-dalàna ianareo. Fa raha izay tsy voavita, sarotra nilazanareo fa miaro ny ara-dalàna ianareo ary ny vahoaka malagasy dia tsy maintsy hijoro zany hiaro an'izay ara-dalàna izay nitsakitsahanareo rehetrarehetra izay. Tsy mitady teteza mity izahay fa mitady fifidianana madio mangarahara hisafidianan'ny olona izay tokony hitondra anazy eto amin'ny tany sy ny firenena. Malalaka ny malagasy ny hifidy ao anatin'ny mangarahara tanteraka, malalaka ny malagasy safidy ary rehefa tsy mahavita dia tokony mahatsapa-tena mamerina fahefana eny amin'ny vahoaka malagasy mba tsy hatongava ny korotana sy ny mety fahasahiranana eto amin'ny firenena. Satria raha sanatriany vava misy korotana eto dia ho raisinay tompona andraikitra ianareo izay mampijaly vahoaka sy mamono vahoaka satria izahay dia tsy anaiky ho ampijalianareo sy vononareo maharitra intsony. Ary raha ohatra ianareo namenay roa taona sy tapany dia mba meo anay ny roa taona sy tapany manaraka hisafidiananay izay hitondra ny fitany tsy ny firenena. Tapitra teo ny famitapitany, tapitra teo ny ronono tavy fa isika menakavy ny tompon'ny fahefana, isika ny tompon'ny lakleo damama teo ary dia ho ataotsika
zay avanina zay ametrahana miaraka zay firenena ho an'ny taranaka faramandimby satria tsy mendrika an'izao ny voaka malagasy, tsy mendrika an'izao ny tanora malagasy, tsy mendrika an'izao ny ray aman-dreny zay namono tena anangana n'ity fireneny ity ka manomboka zao dia itoinitolona verinetsika amin'ny herinandro ambony amin'ny heriny toy izao tsy fanao antso avitsony efa samy mahalala fa eto ny ambeopionana tonga eto reo namana avy any amin'ny faritany nandray fitenenana teo miantso andrizy ireo koa miantso atsika voakana Antananarivo ray manontolo atsika Madagasikara atsika ny firenena ary atsika ny fanjakana anavotana miaraka ny taranaka faramandimby ka dia mankasitraka tompoko mankasitraka amin'ny anarany etsika mitsangana ary malagasy atsika tsiraray avy Andriamanitry ny fiadanana manakarepasoavana malala ny zavatra rehetra ary indrindra itsinjo no avitsika menakavy ene hitatana ny diatsika fa dia misaotra mankatelona ny fatokavana teto amin'ny herinandro andray fotoana atsika eto saotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy eo.